Efa andiha amin'ny fahafolo moa zany ty fampiratiana ity zao, dia ny andiha amin'ny fahasivy hatramin'izay maimai-poana foana ihany koa, ohatran'ity ihany koa hoe maimai-poana tsisy fidipidirana. Ohatran'ny hatramin'izay aloha zany a fampiratiana zavatra nangonina ny tena hita ato a, dia fampiratiana ny asa soratra. Ny asa soratra ihany zany no amidy ato, fa ny zavatra nangonina ohatran'ny hoe baiboly, ny boky, ny AJ sy ny télécarte sy ny vola ireny a tsy amidy, fa ny amboaran-tononkalo nosoratako no tena amidy ato, dia ny tononkalo atao anaty cadre ireny. Tanjona zany rehetra zavatra eto na soa, satria nampianatra zavatra maro be zany ireo zavatra nangonina ireo. Satria isaky mamaky boky ianao, mamaky gazety ianao, dia mianatra foana, dia mitombo fahalalana, mahafantatra zavatra maro. Dia mba tsy hoe kobolina ho an'ny tena rery ilay izy a, dia zaraina ho an'ny mpiray tanindrazana, resaka fitiavan-tanindrazana foana moa zany, izay no tena antony hahavelomana sy antony hiasana mba ho voninahitran'Andriamanitra ho an'ny tanindrazana. Dia atao inona moa ilay izy no hajanona ao an-trano ao ireo zavatra io nefa zavatra be dia be ireo a, dia natao ilay izy mba hoe ho jerevan'ny olona, mahasoan'ny tena, mampahasoan'ny malagasy namana zany a, satria ianao koa nahita soa tamin'ny zavatra nataony teo aloha rehetra, mba manao ianao amin'ny firenena. Manao ahoana ny fahasarotana amin'ny fanangonana an'ireny tahie ireny, satria misy boky hita avy amina firenena maro samihafa atao amin'ity fampiratiana. Ny manangona zavatra aloha zany ohatran'ny talenta rehetra ihany. Amin'ny voalohany manahirana, amin'ny voalohany sarotra, amin'ny voalohany tsy dia hay, fa rehefa atao foana ny zavatra dia mihainao, dia mivoafianao. Dia ohatran'izay ihany koa ilay hoe manangona zavatra, sarotsarotra zany fa lasa mahazatra anao raha te aoriana. Zany hoe mitety firenena mihitsy ve zany nareo? Izaho aloha zany ny firenena tena hitako, satria nianatra tany aho dia niala tany Allemagne, fa tany aloha zany tena anisan'ny hoe nanomboka nanangona ireny boky ireny baiboly amin'ny teny firenena maro ireny. Fa taty aoriana afaka mividy, afaka manafatra, dia misy fotoana misy olona mandeha dia mitondra. Dia araka ny teneniko anareo teo hoe zanako matetika mivoaka any ivelany any, dia any ary izy dia efa mitondra hoe ity indray ny any-dada. Inona no hoe lesona tena hitanao azy tsy hoana no raha atao bangoray ireo boky nangonitra ireo a, indrindra hoe mety hoe nanosika anao tonga amina toerana hoe fanirana ho solombavam-bahoaka izay? Izaho zany ny resaka solombavam-bahoaka indray efa hatramin'ny fahazazana no tia politika, mitovy amin'ny fitiavako manangona zavatra sy manohatra ihany zany fitiavako politika. Dia miara-dalana eny zany ireo zavatra ireo, fa nanao zavatra manandraindraikitra maro koa tamin'ny politika, efa nanao président fokontany, efa nanao délégué ny arrondissement, efa candidat ny team tamin'ny fotoan'andro niaraka tamin'ny membre Cotovery tao amin'ny 3e arrondissement tao. Efa intelo ny candidat solombavam-bahoaka teo amin'ny voavoatan fahatelo. Dia araka ny teneniko anareo hoe zavatra rehetra zany rehefa atao foana dia lasa hainao, lasa tianao. Dia ohatr'izay ihany koa ny politika ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana ihany koa ny fanaovana politika. Ilay politika teneniko io tsy ilay politika ilay hoe ahoana ny tadiavan-tseza dia azonina tombotsoa, fa politika ilay hoe manao zavatra. Raha zao ilay zao dia efa politika e.